Sifaruamazana mitaraina kaetu mizirumaka simamisia tuantu nambaraina famazina remia Nichulumarunge Numaniri mafiwe Namitina makati Nichujaipe kulire Isiya fatale Ami Kristi tumpuso Mambiana unitungu mambiana Uaminiza ututuliza Mitsangana aliyeni mitsangana Kaezi numana Mandiana mahitari janitama Mahakifalini ulifu Imahanja sofa misilana Tenova tinetilu Sesufo nainaso Sabirano nainaku Asigulu lidani Kena anja manija Kukutala manija Ambara ufatani Mandiana unitungu mandiana Uabiniza tutuliza Mitsangana aliyeni mitsangana Faizi numana Mandiana hanna tanza kangiusa Umeu tukireni kiechaga Miyazara no wakavi ututusa Kaso keredaka Mandiana iyano Kavitani asano Vanitami nawari Mula anire Nia naisa tambide Fazieti Mandiana unitungu mandiana Uaminiza tutuliza Mitsangana aliyeni mitsangana Faizi numana Miarabantsika rehetra indray tafaona somatsara amin'ity alarobia ariva fatelopolo ny volana jona ity taona 2024 finaritra indrindra. Efa niona teto tamin'ny maraina ho an'izay niaraka tamiko tamin'ny avitokana dia mitohy indray amin'izao tolakandro zao izay ianarantsika amin'ny catéchisme d'adulte izay androantsika no amarana ny lohahevitra miresaka ny amin'ny herezia zany hoe ny fampianaram-diso ka ny resahantsika farany androany dia ny amin'ny fifoazana sandoka ary ao ihany koa ny église de réveil ireo mitonona ho église de réveil zay zany no amarana antsika azy amin'ity anio tia amin'ny fotoana manaraka tsika dia hisantatra andiam-pampianarana vaovao indray ka mialohan'ny rosotsika amin'ny ny lesona farany ity zany amin'ity andiam-pampianarana momba ny herezia ty dia ampatsahivana antsika fa ny fandarana eto zay mandeha mivantana amin'ny groupe RGL Voatsinampy dia mandeha mivantana koa ao amin'ny page YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa Jean-Luc Ramanatombotsoa azonareo jerena ao amin'ny YouTube ny antony dia satria bitsaka aminareo nangataka hoe mba afaka mamerina mijery mora kokoa zany mijery azy ao no mitady azy ao amin'ny Facebook satria Facebook zavatra live indray mandeha fa ny YouTube zany nampiasaitsika ohatra karazana archive ka ho anareo zay te hijery sy aorianalizy nareo ohatra nareo hoe ty lohahevitra ty tiako mba ho ampianoko ny fiavako na namako na fianakaviako dia
omenareo azy fotsiny lien miditra anareo amin'ny chaîne YouTube-ako zany Jean-Luc Ramanatombontsoa de hitanareo daholo ny fampianarana zay vita. Misy moa tsy tafafindra YouTube fa zay vita no ao. Zay zany amin'iny mialohan'ny hirosotsika de hivavaka sika. Misotranao zay Jesosy fa nomenao ndray ty alarobia ty afaka mioneto rehefa tsy niona kely teo. Ianao no mandahatra ny zavatra rehetra ary hapetraky aminao ndray ny fianarana amin'ity takariva ity. Mba tsy ho voafitaky ny olona amin'ny saipetsy ny olona, amandriana ny olona amin'ny zavatra ivelambelany marevaka sy masitona ny maso sy ny eritreritra. De mampianara Jesosy ary ny fananao masina anie no hametraka ny teny eo am-bava. Anaranao no angatana izany. Amen. Alohan'ny hirosotsika amin'ilay lesona dia hieno hira anankiray tsika satria hoe fiangonana no resaka, fifoazana, zany hoe olona nampitondran'Andriamanitra ny afatra, de mametra-panontaniana tsika hoe ahoana zany ny alalàna hoe avy amin'Andriamanitra io sa tsy avy amin'Andriamanitra. Le titre moa mipoapoaka rahateo Église de réveil, fifoazana zany koa izy moa tsy fa manaiky ny fifoazana am'izao dia azo lazaina hoe sahirana ny olona mamantatra hoe avy amin'Andriamanitra tokoa ve sa tsy izy. Dia ny voa ihany moa ny afantarana ny azy ho ny soratra masina, ka izay indrindra no resahana am'ty hira ty hoe mananjara ry Jesosy ny mpanomponao. Hira fasy 320 iomanantsika ho amin'izany fampianarana izany ary iandrasantsika koa ireo namana zay mbola taraiky anirinany. Mananjara ry Jesosy ny mpanomponao, saina tokana midrosa ny anarana, no vidinao petory ny fitiavana, etokinao mpamory ny vahoakana. Sabrosana fanompoko voatendrina, kami mafitsy aoko haefako izao. Sitrano se maorina ny mpiasana, fa ny azo fijalina no fanamina. Naurona ny mpanompona, sy andao ny fanompona na ny trano, sitraka ny fiafina ka maty kokoa. Sakana ny tsy fisina ka sakay kokoa. Tia ny duniatany ulaninako, famusna suluani aefanasu, nani sayonani aku atuvulaku, sipamiseulanaku fuyu avuku.
izao ireny tsy mahevisa ka mangataka ny hery mantanana ambony fanahy ny mpanompoana ka ho tena lerinay voahosotra. Enasy ny fifoazana sandoka sy ireo église de réveil tafady niniko natao farany mihitsy ity lohateny ity amin'ny andiam-pampianarana zay resahantsika ny amin'ny atao hoe hérésie tonga am'le teny français hoe c'est la cerise sur le gâteau hozy ny vazaha. Io zany no tena azo lazaina hoe misongadina be de fananiko natao amin'ny farany. Fananiko ihany koa ny nanakambanana ireo lohateny reo mety nieritreritra atsika hoe azon'ny traitena misaraka ny fifoazana sandoka ilany de ny église de réveil ilany fa ho iaho hoe aloha resahana miaraka ireo satria mba tsy ho tsika eto moa karazana fiangonana maro samihafa ato am'ty groupe ity tsy protestant rery tsy luterana rery tsy FJKM rery fa misy karazany maro samy manana ny tendanceny de mba tsy hanamelo anahy hoe manavakavaka na koa manaratsy anaram-piangonana na mouvement-mpiangonana anankiray de samy nangalako daholo reo hoe na avy aty amin'ny fiangonana zay lazaina hoe zokiny de manana olana koa ny fiangonana zokiny amin'ny fipoiran'ireo fifoazana sandoka avy ao anatiny, ny fipoiran'ny fifoazana sandoka avy ao anatiny ary avy aty amin'ireo fiangonana zandrany ray dia ny fipoiran'ireo atao hoe église de réveil, le mitony tena église de réveil. Tandremo tsara tsy manao amalgame atsika tsy mampifangaro zavatra tsy miresaka akory hoe fiangonana évangélika raha tena marina masy ny dikany hoe fiangonana évangélika io koa fa mivoana koa efa lasa ohatrany hoe manana sens péjoratif fa tsy péjoratif mihitsy raha jerena ara-potokevitra le hoe fiangonana évangélika raha makany Allemagne ianao dia ny fiangonana luterana dia evangelische kirche ilazana ny fiangonana luterana zany zany hoe fiangonana ara-pilazantsara satria lutera dia hoe miverina amin'ny loharano dia amin'ny filazantsara ka no zany raha miteny anao any Allemagne zany hoe fiangonana ara-pilazantsara tsy le ara-pilazantsara fantatrao any Madagasikara le rema sy ny tariny tony fa tena le fiangonana luterana tam'izany fotoana zany. Isika moa no manonona azy hoe fiangonana luterana ty amitsika fa ry zareo koa manana ny fomba ilazana azy ka le fiangonana évangélika zany raha tena littéralement parlant de le fiangonana mifototra amin'ny filazantsara ka zany tsy miresaka fiangonana évangélika fa avy ao no nipoirany atao hoe église de réveil. Zay na tonga hoe andao resahana miaraka izy roa mba am'izay zany tsy tena hoe samy voatifitra fa samy voakasika na ny fiangonan-dehibe na ny fiangonana zandrany. Eto aho zany dia tsy hiezaka ho objectif mihitsy ny fifoazana ny mouvement fifoazana, ny fifoazana mantsy tsy sampana aloha koa hazava tsara lazaina hoe sampana fifoazana de refa miteny hoe sampana fifoazana ao anatin'ny saintsika de ny mpiandry diso ny fifoazana dia mouvement io rivotra mitsoky io ka eo anivon'ny fifoazana FFPM de misy zavatra tandondondoza menacé ny fifoazana io de ny fipoirany reto mialatsiny am'lay za moa mahitsitsy be fa tonga de ataoko mahitsy mba hazava aminareo ireto apprenti gourou déguisé en prophète misy ireo miseho hoe mpaminany fa ny tena marina misandoka le anarana mpaminany fa gourou
donc zany rehefa ampitahanao ireo mpitarika atsy am'le église de réveil sy ny ato am'le fifoazana sandoka miainga avy ato amin'ny fiangonan-dehibe de mitovy ihany fa sasy hamigoroa no mifehy azy. De zay natonga amy teny hoe aleo samy tretena miaraka reo. Ny zavatra resako eto zany androany somary miavaka kely satria famaranana. Manana expérience be de be aho amy maha-pastora. Niantso vonjy ny olona ary niasa tamin'ny olona victime tam'ireny karazana mouvement fa hafa reny. Traumatisé mihitsy, misy lasa dala. Nefa de hoe nametraha tanana, namoa démonia sy nivavahana. Comment se fait-il fa nametraha tanana, namoahana démonia, nivavahana de vao maiky lasa dala? Misy zavatra tsy miady eo. Expérience vécue zany niainako dia nakana tsoakevitra. Ho resanao zany amin'ny fomba pratika fampiasan zareo reto fiangonana vaovao vao maniry ohatry ny anana reto. Safady mangidikitika ny tendako. Zao anefa mila manaiky koa tsika. Ary zay mila hoe safady manana objectif, mila manana vision objective azafady. Hoe tena miroborobo be reto fiangonana église de réveil. Nareo Tananarivo mahita azy tsara. Feno eraky ny elakelan-trano. Ary mahasarika olona le izy. Ny antony ny anankiray de zao. Mampiasa voafeny zareo tsara ny resaka marketing. Packaging. Ho an'izay nanao marketing mahalala tsara dika zany atao hoe packaging zany. Le paquet. Ianao zao rehefa miditra magasin ka mividy zavatra dia anatin'ny service ataon'ny olona na anatra marketing tsara hoe atao ahoana ny fon'le papier cadeau. Mety tsy de manahoana loatra le zavatra ao anatin'le cadeau-nao fa le fomba famonosana azy le packaging no tena miretirety be dia mampazoto ny mpividy. Hitanareo reny ventena tôbila ty andafy reny rehefa tonga ny salon de l'auto. Zao moa efa mandeha ny mouvement MeToo sy ny féministe de nahena le izy fa taloha dia tovavy mianjaika tsara tarehy somary mitanjatanjaka aza no atao akaiky le tôbila na de tsy manaona loatra le tôbila de voasariky eo ny mpividy tôbila eo am'le fiara. Zany ny atao hoe packaging. Ka ireto fiangonana église de réveil reto henjana be raha ampiasa packaging. Ohatra fotsiny accueil. Vao eny ambaravarana anao ny fomba fandraisana anao c'est comme si tu es un prince ou un roi ou une princesse. De fa babo ianao satria ny fomba fandraisana anao zany de fa tena miavaka. Les présentations extérieures no tena imasony zareo betsaka. Ary rehefa ao anatin'ireny anao dia ilay ambiance ao anatin'ilay fitaovam-pivavahana. Tout est calculé millimètre près. Ny décoration, ny costume an'ny pasteur, ny costume an'ny mpitory-teny. Tsy miveriny indroy ny costard iny fa mampiady couleur tsara daholo. Tsisy parazara reny. Fa efa tena étudié daholo. Ary ity ny zavatra tsy fantatritsika. Efa manana ekipa mihitsy izy mampiakanjo sy mampianjaika an'ilay pasteur na le mpitory-teny ao aminy. Satria le packaging no mila amidy. Ilay ny impressionné zany hoe le olona voalohan'ny miditra ao zany mila domina ny lohany amin'ny alalan'ny resaka packaging, amin'ny alalan'ny resaka présentation. Eto azy zany de manara loatra manao fampianarana satria catéchisme ity. Efa mba nametra-panontaniana ve ianareo kristianina zay miangana amin'ny fiangonana classique historique, maninona ny pastora no manao robe pastorale na manao toge académique. Toge zao le nanao zao le mainty iny any sasany fotsy. Mba misy afaka mamaly ve mba hiandry kely inona ny antony hanaovan'ny pastora robe pastorale na toge académique isana lahady de manao an'iny. Mba miandry valiteny kely aminareo.
miandry anankiray ana roa mamaly, inona ny antony? Sa ve te ozonareo ny any aminay pastera de manao zioga mena de rehefa tonga ny pentekosta de manao zioga maitso rehefa trinité de fa fantatrareo ve ny antony? Ia, arakaraky ny alahady. Fa inona ny antony? Maninona no takina manao robe pastoral ny pastora isak'alahady? Anao visitasy kely aho, hijerena ny katesisma tsika taloha tany raha mbola misy tavela. Hanakonana an'io akanjo io, saotra tompoko. Satria nahoana no mila takonana le akanjo? Toy izako zany le fanontaniana. Maninona no mila takonana le akanjo an'le pastora? Miandry ary katesisma ty de ama katesisma azy de ohatrany any am-piangonana atsika. Ialana am'le manara-damôdy, hifaninana, mba ahafantarana hoe mpitarika izy. Manakaikikaiky. Akanjo masina, satria nahoana no akanjo masina? Tsisy pouvoir iny tandremo tsy resaka pouvoir mba tsy ho variana amin'ny fiakanjon'ny pastora. So raha tompoko, ifantoka am'lay tena hafatra. Zay. Zany hoe rehefa ranoray foana zany ny akanjon'ny pastera, iny foana nanaovany de tsy mierikery ny fiandriana-tsainanao fa tonga de any am'lay tenin'Andriamanitra no hifantohanao. Fa any am'ireny église de réveil reny tena ohatran'ireny le présentateur télé reny hoe tonga de taitra anao hoe ary androany zany manga indray ny code couleur ary assorti tsara amy kirarony dadapasy ary nilaky ny cravatte ny fanaraka tsisy hoe tsy fahotana akory zany. Aloha tsindrina tsara, tsy ratsy akory zany, mahafinaritra, fa saingy zao ny atsasaky ny concentration le olona very any amin'ny fitafianao de le message tsy voaray. Zany hoe esorina daholo zany zay mety hamperikerika ny fiandriana-tsainanao. Zay ny antony anaovana an'iny robe pastoral iny. Saotra tompoko. Avela koa an'iny aloha fa tsy tsatsiatsatsiaritra moa de alefako iny any. Na zareo nefany le contraire, zay impressionenanao. Zany anisany tadidiko tsara mbola nitondra fiangonana tany Ambotopoina dia zany ny argument-ndrareo hoe ny pasteranareo mandeha inona? Satria zany zareo mandeha BMW ny pasterany, mandeha Mercedes, mandeha 4x4 V8. Tsisy fanahy masina miasa amin'ny fiangonanareo ko ny pasteranareo ara bisikleta tsy ampy menaka no andehanany. Matsy anay zany io, ary tena marina. Zao moa pastera efa mba mandeha moto zao, misy moa fa manana tôbila teo, misaotra an'Andriamanitra fa mba misy mba manana. Fa tam'zany kirairay zany manana moto zany, kirairay zany manana tôbila zany fa bisikleta daholo. Zay ny afantarana dadapasy hoe miala any dadapasy de le bisikleta tsy ampy menaka, de ny pataloha iny asitrika ao amy bakiraro sao de miraikitra amin'ny dérailleur de feno menaka. Zany no nanalana anay tamy fotoan'andro. Zany hoe lay packaging zany zava-dehibe. Tsy le contenu, tsy lay hafatra no zava-dehibe fa ilay fonosana. Ny mampiavaka an'ireto fiangonana vaovao atao hoe église de réveil reto koa dia tsy lazako hoe izy rehetra fa tena sahako amy teny hoe izy rehetra dia naoriny olona atao hoe pasteur autoproclamé. Tsy nianatra teolozia indray maraina akory izy fa du jour au lendemain hono izy de lasa pasteur. Hitako zao ny nampiasa ny banky azy tamy taona lasa de androany hono izy lasa pasteur. Tsy hoe misy maharatsy an'izany hoe miala izy mpiasa ny banky de lasa pasteur, fa izao nianatra ve izy? Autoproclamé. Tsy mila mianatra hono fa ny fanahy masina hony no mampianatra. De ny tena mahavariana satria zareo zany le zavatra ivelambelany tena ezaka zany de tia mampiasa an'ireto titre exubérant hozy zany vazaha. Apôtre, prophète, bishop, tsy haiko tsony hoe ina, episcopos. Zany hoe mahafinaritra azy misy ny mi-impressionné an'le client
miala tsiny za tsy miteny kristianina. Ny kristianina ho any de client, manenjika chiffre izy, manenjika isa izy, fa plus ngeza ny fiangonana, plus mirotsaka ny fandehany. Ny kristianina ho any de client tompoko, ary agent commercial reo olona reo. Fa fonosina am'le hoe apôtre, fonosina am'le hoe prophète, fonosina am'le hoe bishop. De zao nefa ny zavatra mampome ary fanitsina. Raha miteny izy hoe prophète, mba fantatro zao, ny fantatro, salamama neny lava, jamais neny lava nanaiky atao hoe mpaminany zany. Enao ny mpaminany, tompoko kosa, mpanompon'Andriamanitra aho, evanjelista aho, mpitoro filazantsara aho. Nefa izany tsy mahalala ny famezam-pahasoavana faminaninana anana neny lava. Izany tsy mahalala ny famezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra azy manasitrana marary, fa jamais neny lava mandefa en avant izany zavatra zany. Ary masika aza izy ny tsy ilazana an'izany. Na ny reto kosa, tonga de atsona ny télé, atsona ny radio, avoaka ny Facebook fa io fa manasitrana jereo tsara, zany hoe zay foana, zany hoe culte de personnalité. Culte de personnalité no ao anatin'izy io. Dia le bling bling ara-pivavahana, miala tsiny am'le terme vary amin'anana. Le bling bling ara-pivavahana, satria zay mihitsy le stratégie fampiasan zareo hoe ny extérieur, ny paraître mila atao matanjaka be. Satria rehefa ny olona zany le paraître no atao matanjaka be de misy zavatra tiana fenonao, zany hoe misy lacuninao, misy banga ao, de inona lay fahalalana théolojika zéro, de fonosina am'lay resaka fahaizana miteny. Aza dino fa mianatra coaching zala reny, manao développement personnel, ny toriteny tsy toriteny fa développement personnel tompoko. Ary ny olona za zany de mitrandraka, za tsy afeniko aminareo fa mitrandraka développement personnel mba ahafahako midétecter ny toriteny zay tsy toriteny fa coaching. Ary de mbola ho avy ny andro anaovantsika démonstration anankiray hoe alefatsika toritenin'ny olona anankiray de ho hitanareo fa hoe tsy pontsika tsirairay fa développement personnel zany resahana zany fa tsy toriteny mihitsy. Efa misy code mantsy reny hoe reto ny code na développement personnel. Dia mody asiana Jesosy, asiana verset kely etseroa, dia zay. Toujours le paraître. Façade le izy afahana manafina an'le lacune. Le lacune eto zany ilay fahabangana ara-teolojia. Zay zany le izy. Ka rehefa tena iroboanao izy ary rehefa tena resanao izy le contenu zany apokaty. Zay ny zavatra misy. Ilaza information aminareo vitsivitsy aho mba hampieritreritra anareo hoe tandrema tsara fa aza taitaitra amina zavatra ohatran'izany. Be de be ny olona teto amin'ny Facebook faly ery rehefa naheno asa izy anareo tam'ireny hatram'izao le hoe niova fo ny Justin Bieber. Sotrany tompo fa niova fo Justin Bieber. Niova fo ny Kanye West. Manaraka akaiky mihitsy ny dossier-n'ireo olona reo ah. Vao nandeha le izy de za je dis il y a quelque chose de louche derrière tout ça ah. Misy expression nampanopin'Andriamanitra anankiray zay mba mahafinaritra dia averiko aminareo izy hoe quand une chose est trop lisse c'est douteuse. Quand une chose est trop lisse, elle est douteuse. Tellement c'est bien fait les médiatisations le izy. Millimétré tsara mihitsy tena mipetrapetraka tsara. Ary dia raha ohatra moa zay niova fo, ok. Mety itenareo aza amin'ny tsara mba tsy tsara zay foana moa le malaky be ny olona amin'iny. Fa moa ve izy ny s'intégrer tao anatina fiangonana? Zay ny fantaniko. Ny s'intégrer tao anatina fiangonana ve Kanye West? Reny mantsy l'église du réveil reny. Non, il a créé son propre mouvement. Il a créé une église qui se tourne juste autour de la musique et des chansons. Et c'est lui qui est le pasteur au milieu de tout ça. Je suis désolé.
ny lava zany rehefa nifoazan Jesosy tsy nanorona fiangonana izy fa nanino ao amin'ny fiangonana nisy azy izy de to amin'ny loterana moa no nisy azy. Zany rakoto zandry Daniela zany rehefa nifoazan Jesosy tsy hoe manana famezam-pahasoavana gravy be zany rakoto zandry Daniela zany lazaiko anareo vo andalovany marary de sitrana. Tantara marina zany to farimena mandeha dadato rakoto zandry dia iny aliko dadato rakoto zandry iny mahasitrana marary. Mitory teny ambony pilipitra dato rakoto zandry dia mitsangana ny malemy poliomilita eny am-pitoerana eny henjana be ny famezam-pahasoavana nomeny Jesosy zany fa tsy niala atao fiangonana ary nasain Jesosy ho lasa pastora aza rakoto zandry. Dadan'ny Ray Solambo nifoazan Jesosy tamin'ny andron'ny missionnaire norvégiana tsy nasain Jesosy hanao fiangonana fa ao amin'ny fiangonana. Tiako tenenina hoe anisan'ny sinina anankiray ngeza be ahafantarana ny olona hoe tena na andray le famezam-pahasoavana dia misintégrer ao anatina fiangonana izy. Na inona ho lazaina hoe ka izy ane mana famezam-pahasoavana be ka izy ane zao be ka izy na zao be justement raha misy maniry zava-panahy ozy amin'ny soratra masina aoka zay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra fa tsy hoe ampandroso anao. Hitanareo amizay fa any le base sady zany de fa misy zavatra manahirakirana. Le zany hoe tsy mila mitady lavitra e. Tsika zany zay zany agatako aza mandeha amina émotion tsika. Fa aza adino fa ce sont des stars ary ny star rehefa manomboka en perte de vitesse izy dia tsy maintsy mitady buzz ndray ahafahany matakatra ny cote de popularité any. Hitatsika tsara moa fa nana problème e Kanye West sy ny vadiny Kim Kardashian. Raha tsy haiko ny sara kary zareo sa nanina dia nanomboka nitotona zany popularité any zareo. De il faut trouver quelque chose pour satria mila zay mo star masina ianao neny fivelomany star e. Ianao mividin'ny akanjony, ianao mividin'ny magazine, ianao mividin'ny CD-ny, ianao no mihaino hirany. Donc il faut toujours nourrir cette comment dirais-je cette appréciation, admiration des fans par tous les moyens. Kana ny fivavahana azo ampiasaina koa mba ahafahana milalao ny atao hoe émotion. Ary ny Amerikanina enjana be raha ilalao émotion. Ah, brother, zay foana mony azy. Resaka fihetsem-po. Le culte de personnalité ranoray. Ny église de réveil tompoko dia raha mandinika anareo dia miorina ary se concentrer am'le mpanorona azy. Fa tsy misy structure collégiale. De anjaranareo am'izay mijery madinareo hoe le fiangonana malaza be tsy ananiny tsy analakely itsy iza ny tena iza ny tompony zay misy le terme iza ny tompony olona anankiray. Hanome exemple anankiray aminareo fiangonana malaza ngeza indrindra la plus grosse communauté mondiale Yongisho Church any Corée. Zany fiangonana Yongisho Church zany 1 million de membres. Fiangonana anankiray fa tsy hoe eran'izao tontolo zao 1 million de membres. Bazonareo an-tsaina ve ny mpiangonao aminy zany 1 million zany. Na le anarana azy de hoe Yongisho Church. Zany hoe le fiangonana zany mitondra ny anarany. De mampieritreritra. De inona ny zavatra mitranga? Ny scandale be tateo reny. Tratra fa nidetourner ny zanany ny volan'ny fiangonana ray manontolo. Nanenjika azy ianao ka anazy ary io ko. Anazy io. Zay no tokony hoe miconcentré amin'iza le zavatra. Reny olona malaza rehetra reny zany ny ankabeazany dia hilaza aminareo eto hoe fantatrareo ngambany za masy tia manaraka actualité zany mpihira hoe Bono zany ho an'ny tanora malala azy Selena Gomez les Kardashian zany hoe famille Kardashian ray manontolo Jay-Z, Nick Jonas, Hailey Bieber, Chris Pratt, Kevin Durant, les familles Schwarzenegger et Lauren Daigle reo fotsiny membre an'ilay fiangonana atao hoe Hillsong.
todika aminareo zay tian'ity Hillsong tia surtout anareo aty ampitan-dranomasina. Io matsy zao no tena phénomène de société be am'izao amy lafin'ny fivavahana. Hillsong. De mampieritreritra le izy satria par quelle ascension ny Hillsong no tena niakatra resaka mozika. Hira. Ny ambiance ao zany dia tsy fantatro aloha ny Hillsong aty Madagasikara, any Madagasikara. Fa ny Hillsong mba fa hitakitako ihany maromaro tany Paris, tany any amy toerana hafa de tena ambiance boîte de nuit. Je suis désolé. Za mba ouvert araky zay azo atao ihany amina karazana mozika maro samihafa. Za tsy le hoe fermé be na conservateur be. Je suis ouvert araky zay azo atao fa misy kosa efa hoe culte hafa zany atao hoe culte zany tompoko. Hafa ny hoe hijery gala évangélique, hafa ny hoe hijery concert ara-pilazantsara, d'accord am'izay. Fa izao culte ny resantsika, fotoam-pivavahana. Eo indrindra mipetraka ny fanontaniana. Hatraiza ny toeran'ny hira sy ny mozika ao anatina fotoam-pivavahana? Hatraiza ny toeran'ny hira sy ny mozika, fa io mantsy ny tena lalaovin'ny Église de réveil ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Aza adino tompoko fa ny mozika dia support fotsiny ihany fa tsy vecteur ho amin'ny fanompoam-pivavahana. Support. Hainareo zany support zany. Ohatra za zao mampianatra zao ny mpampianatra anareo any amin'ny université na mampianatra ny mpampianatra anareo any am-pianarana, dia lay fanazavan'lay mpampianatra ny tena zava-dehibe fa mba ho aide mémoire ao anareo de misy ny support écrit manuscrite de lay polycope zay omenanao. Ka na omenan'lay polycope ary anao fa tsy nanatrika an'lay fianarana. Ohatra tanao le mpingitrika tsy mianatra reny fa hoe omeo ao fotsiny note, omeo ao fotsiny polycope, tsisy zavatra azonao eo. Satria le support dia aide mémoire am'le zavatra natrenao. Dikan'izay zany ny support dia secondaire fa ny prioritaire dia ilay tenin'Andriamanitra. Zay ny problème. Lasa le support reny lasa finalité am'reny fiangonana reny fa tsy le tenin'Andriamanitra. De ny zavatra misy le tenin'Andriamanitra reny lasa décoration. Tanareo fa lasa mifamadika le izy. Zany hoe le mozika no tena au cœur dia le eny amy sisitsisiny eny ny soratra masina. Tena zay misy izy, aingokaingony eny ny soratra masina. Tsy hany nefa le izy. Mampatsiaro any teny Ngia Martin Luther tamy fotoan'androny hoe na de anao lamesa faran'izay marevaka be ary aho izy. Fotoam-pivavahana lamesa moa mifilaza azy tam'izay satria tamin'ny androny. Ka rehefa tsy toriana madio sy marina ao ny tenin'Andriamanitra, de na ny tena narevaka ary le fotoam-pivavahana hoe tena hoe zany ka tena marevaka. Zava-pony zany. Zay ny zavatra anankiray. Information anankiray zay tsara ho fantatrareo koa. Surtout eto zany dia ho antsika ny Madagasikara tsara ho fantatrareo le izy. Fa betsaka ianareo eto manaraka mipetraka aty ampitan-dranomasina mananjanaka mianatra eran'izao tontolo zao, dia tsara anareo au courant zavatra rehetra satria ny zanatsika mantsy curieux ary manaraka ny tony mouvement tony. Le mouvement atao hoe Bethel Church. Bethel Church. B-E-T-H-E-L Church fiangonana. Io koa zany mouvement anankiray matanjaka be any États-Unis ary efa manomboka miparitaka aty Europe. Ary tsy hoe io, ary za raha matsikaritra rehefa tonga any Madagasikara izy fa izy tsy miteny hoe Bethel Church fa mouvement le izy fa samy mampiasa anarana hafa. Fa ny afantarana azy de omeko anareo eto ny caractéristique le Bethel Church, le mouvement. Mialatsiny am'le teny varaminana, le mouvement Bethel Church. Itony ray dia ireo zay tena tsy misy afa-tsy ny quête de pouvoir surnaturel. Zay no mahamaiky an'zareo hoe ianao ve te hanana pouvoir spirituel surnaturel par tous les moyens.
zany hoe mahay manasitrana, mahay miteny tsy fantatra, mahay maminany, mahay mamantatra fanahy sisy zany hoe rehefa pouvoir surnaturel zany dia aty am Bethel Church aty no misy tolotra omeny zareo. Azafady, ahoana zareo mifanaon'le Bethel Church? Eno tsara. Misy hono reny mpanompon'Andriamanitra malaza fanody mandry reny, ohatra hoe Martin Luther, Jean Calvin, tsy haiko, ohatra hoe Martin Luther King, ohatra hoe Billy Graham, zany hoe mpitoro filazantsara malaza efa maty, ohatra hoe Neny Lava, ohatra hoe Rakotojandry Daniel, ohatra hoe Dada Rakotojandry. De makaiza zareo hoe mba azahoana le pouvoir an'ireny olona reny ony de makany am-pasana dia midaboka eo ambonin'lay tombeau le caveau eo dia mivavaka am' Jesosy. Izy tsy tena hoe hainao tsara tsy mivavaka am'le maty hony izy fa mivavaka am' Jesosy sy ny fanahy masina hoe homeo any héritage spirituel n'ity mpanomponao ty Jehova afindrao amiko, de midaboka eo am'lay fasan'le olona izy. Zany ny ataon'ny Bethel Church. Tsy ampahafantarina ny mpiangonao aminy zany fa le pasteran zareo alohan'ny irahana tendrena amina fiangonana anankiray dia manao zay rituel zay handraisana an'le pouvoir surnaturel. Azonareo tsara ve zany zavatra zany? Quête de pouvoir surnaturel. Nahita tamy vidéo tena mivavaky izy, on va appeler le Seigneur izy de oh Seigneur Jésus-Christ, eo am'le fasan'le olona izy mangataka anao ny ositra zay nananany ty mpanomponao ity hafindranao amiko eto. De ny tanany amin'io eo am'lay hitanareo moa ty andafy aty lay fasana efa misy vita tsara tare lay ny ohatrany am-pasambazary eny de misy marbre sisy de midaboka eo le olona de le namany retraretra zany ohatrany hoe mametra tanana aminy eo. Impressionnant. De ozanao hoe n'importe quoi, marina zany. Fa ahoana ozanao ny fomba nandresen'ny lahatra ny olona ny fahamarinana zany ara-tsoratra masina araky ny famaky ny soratra masina. De voalohany indrindra de le hoe ny ositra, le quête de le onction, le ositra. Le ositra ne no angatahana izy fa zay tsy mivavaka am'le maty. Ianao zany ohatry ny hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny maty ozy ny soratra masina. Zay ne tsy mivavaka amin'ny Billy Graham fa mangataka ny ositry ny Billy Graham zay hifindra aminay. Zay ne tsy mivavaka amin'ny Neny Lava fa zay mangataka ny ositry ny Neny Lava hifindra aminay. Sy ny sisa sy ny sisa. Efa nisy olona anankiray tratra tany Akaramalaza taoriana nahafantasan'ny Neny Lava, heritaona taoriana nahafantasan'ny Mama. Dia tratra nisy olona nandohalika teo am-pasan'ny Neny Lava. Tany Akaramalaza tam'izay, juste un an après nahafaty an'ny Neny Lava. Satria olo io zany tsy nanatrika, tsy nahita ny Neny Lava hatramin'ny andro iainany de hoe sambatra reny olona nahita Neny Lava reny. Zay foana ny sambatra. Tsy Jesosy ny mamaiky azy fa Neny Lava. Hanika tellement zany izy nalahelo be dia nandeha niakohoka teo amin'ny fasan'ny Neny Lava izy. Zava-doza zany. Zava-doza zany. Zay le olona le mana quête de pouvoir surnaturel. Tafalatsaka amin'atao hoe expérience chamanique. Ary eo ny tena tsy fantatsika. Mampiasa ny expérience chamanique manao voyage astral ry zareo. Fa izao ao ambadik'ilay voyage astral de fonosina hoe io aneo izy mitovy amin'ny Paoly apôstôly hoe tsy tsaroko na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena fa nentina tany amin'ny lanitra fahatelo. Tanareo iny tantaran'ny Paoly iny satria Paoly efa nisy fotoana nentin'i Jesosy tany an-danitra. Tsy fantatra ozy Paoly na tao amin'ny tenako ao na tsy tao amin'ny tenako. Andriamanitra ny mahalala azy. Fa nampiakarina ozy tany amin'ny de iny verset iny zay le tanareo zay le atao hoe fondamentalisme. Zay nanaovako an'le lesona momba fondamentalisme tany aloha satria tena sava. Tanareo fa io verset io azonao ampiasaina am'izay tiavanao azy de lasa makany amin'ny tsy alehany. Aka i Paoly ane ozy izy ohatr'izay donc manao voyage any an-danitra eo mihitsy. Manao voyage any an-danitra koa ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra.
zay ny packagina amidy aminao fa ny tena ambadiky de fitaky ny devoly voyage astral zay expérience chamanique. Ary fatatsika tsara fa occultisme zany chamanique zany asany devoly. Hitanareo zany fa manafika ny devoly hatrany amin'ny fombafomba mpivavahana. Isan'ny verset biblika anankiray raisiny zareo koa hanoanany ny safady ny fironana tanany amin'io dia tantarany Elisa mpaminany. Ho an'izay fa namaky ny soratra tantarany Elisa mpaminany ao amin'ny testamenta taloha dia nisy faty anankiray fa maty lefa nalevina de nikasika ny taolam-balon'ny Elisa, zany hoe nikasika le tao de vao nikasika ny taolam-balon'ny Elisa dia mitsangana tamin'ny maty ilay maty. Hitanareo am'izay ozy izy ny Bethel Church fa mbola ao le pouvoiran'ny Elisa ary le pouvoiran'ny Elisa tao amin'ilay taolam-balo no nanangana amin'ny maty ilay maty. Tratran'izany ny olona marivo salosana ary tsy ampy soratra masina tonga de babo. Tena miteny aminareo an'izany a. Tonga de babo. Zay mahatonga hoe aleoko ny any ataoko tonga aloha mba tsy ho tapoko aminareo zany rehefa hifanena am'ireny olo reny nareo. Fa io verseny Elisa mpaminany io no alainy dia hanoanany ny heviny. Nazareo zany de zao hoe misy héritage spirituel foana hony a ny mpanompon'Andriamanitra na de fanody mandry aza ary ny héritage spirituel iny hony a azo angatahana amin'Andriamanitra hafindraminy. Zay zany lay finoany reto olona anatin'ny Bethel Church reto. Atao inona zany le pouvoir? Zay zany mamaiky azy pour faire des miracles. De hitanareo anatin'izany resaka rehetrarehetra teneko zany a, tsy misy resaka lalam-pamonjena, tsy misy resaka hazo fijaliana, tsy misy resaka finoana, tsy misy resaka famelan-keloka, fa de resaka hoe pouvoir, 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 pouvoir. Movaty satana izany. Mandongale anao eto anatrehako satana tamin'i Jesosy mba aza omeko anao. Izy misantoka izy io tompony. Omeko anao zao tontolo zao. Donc jereo tsara l'objectif an'ireny mouvement d'église reny, ahoana ny anananao pouvoir, ahoana ny ampanakarenanao, ahoana ny anananao succès anao. Tsy mitory filazantsara izy a. Tsy mitory Jesosy maty amin'ny asijerena ka nitsangana tamin'ny maty. Tsy mitory hoe indro ny rano Jesosy manadio anao. Fa ahoana ny ampatanjaka anao, ahoana ny ananao pouvoir, ahoana ny best of the best anao. C'est du développement personnel pur et simple. Tsisy Jesosy zany tompoko. Jesosy papier cadeau no ampiasainao anatin'izany fa tsy Jesosy no filazantsara torina am'izany. Ka aza miteny amiko hoe ka izy ane mampiasa baiboly ka izy ane miteny Jesosy ka izy ane mivavaky ka izy ane mihira amin'ny firana FFPM azafady. Papier cadeau fotsiny zany fa tsy tena io ny tanjona. Tohatra fiakarana Jesosy ho am'ilay kaditra diaviny de iny pouvoir. Ka aza mora zay hoa tsika malagasy mantsy mora taitaitra zay. Miteny Jesosy izy atsika io. Milanja baiboly izy atsika. Naza de fa ny devoly koa de mahay soratra masina mihoatra no ianao. Manaraka. Aoka tsika hitandrina, il faut se méfier rehefa maheno karazana toroteny, tsy miresaka afa-tsy le ositra, 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 ositra. Onction, onction, onction. De gaga hoe fa very le olona inona moa le te ositry. Za zao tenenilo hoe olom-bo osy Jehova. Za personnellement tsy de tiako loatra ampiasana amiko zay. Aloha teneny hoe mpanompon'Andriamanitra fotsiny. Misy tsy mahazaka mihitsy ary tsy azo ny dika le ositra. Le ositra tompoko tsy pouvoir. Le ositra tompoko tsy autorité. Fa le ositra tompoko de baiko io. Iraka. Ahoana ozy izy manao an'i Paoly sy la atokany ahy Paoly.
fanaka voafidy ho ahy hitondra ny anarako any amy jentilisa zay nely izy dikany hoe fanokanana de hoe atokana mba ho irahina fa tsy hoe meo pouvoir aho ary be deaibe ny mpiandry mieritreritra an'zany hay fa voatokana aho zao de mieritreritra izy zany fa efa manana degré de spiritualité ambony noho ny mpiangona tsotra zay moa izy ny fiteny anareo kristianina tsotra fa zahay efa mpiandry zany olona zany de mitovy toetsaina ny Bethel Church ny fanokanana tompoko tsy fananana pouvoir zafady ragnandria ny fanokanana de fanirahana maniraka anao ohatra ny patron maniraka ny mpiasany hoe lekoto ndana ambeny ny omby any an-tsaha manana pouvoir ve lekoto non irahana lekoto tsy lasa patron lekoto tsy lasa chef lekoto fa lasa mpiarakandro izy de rehefa tonga ny ariva mampiditra ny omby ao apahitra zay dia vitatreo ny mission lekoto fa tsy hoe lasa misy auréole eo ambony lekoto na iny lekoto lasa misy elatra kely manidinidina zay mahatonga ny teny Lutera hoe mpisorona ny mino rehetra mitovy daholo isika mitovy daholo isika na zazakely vao vita batisa vao indray andro na pastora anankiray efa isotro ronono rampitso mitovy isika ao anaty Andriamanitra fa ny fiarahamoniny mpivavahana no mametraka le hierarchie ecclésiastique ny hierarchie ilaina amy resaka lamina d'accord fa lamina fa tsy pouvoir rehefa io no miakatra any amy lohatsika zay mahatonga atsika manapatra fahefana amin'ny asan'Andriamanitra satria nous n'avons pas compris que l'ordination na ny consécration no raisan'ny pastora sy ny mpiandry sy ny diakona sy ny katekista dia nahazo iraka izy fa tsy nahazo pouvoir izy aitsio kely tompoko raha ohatra ka diso ianareo indrindrandrindra ho atsika zay voatokana mpiandry voaingana na itsika efa tranainy koa au contraire nous sommes les serviteurs de tout le monde zany hoe mbola ambany noho ny olona satria isika manompo ny olona oui donc raha lahatra ary zany tsika isika mbola ambany noho ny kristianina tsotra raha zay ngamba nilazana azy satria nahoana andraso ny ondroko fa any ny ondroko zany hoe mpiasa ianao fa tsy patron ka za dia se méfier foana am'ireny olona tia mampiasa an'ireny voambolana ositra mamizaka be ny meno an'ireny de asa raha tsaroanareo fa nisy tamin'ny andron'ny Paoly ny faninana taminy satria hitany Paoly zany fa nahavoaka demonia zay koa ngamba mahavita tanareo l'esprit de compétitivité de tonga koa de namoaka demonia de hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kerevy anazy rehetra ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly ozy izy no amoako ny demonia tezitra le demonia fantatro Jesosy ozy ary fantatro ozy izy Paoly fa ianareo mba iza hitanareo fa misy olona manao an'ity asan'Andriamanitra ity par concurrence par compétition ary mampalahelo amin'ny mpanompon'Andriamanitra asiko mafy ny tenako mangana fa ataoko anatin'izany aho tsy mpiara-miasa ao amin'ny tompo isika indraindray fa mpifaninana iza koa ny mba hambaka an'la raha mahazo olo arivo anazy za tsy maintsy mahazo roa arivo namoaka tôbila ny mpitandriny ary amin'ny fijike marianana za koa tsy maintsy amoaka tôbila mihoatra noho iny de ampina azy moa ny ampianona fifaninanana masina tompo tsy samy fifaninanana masina zany zafady ka eo le problema mifaninana ny mpanompon'Andriamanitra fa maninona ke mifaninana faninana anao inona avelako any amin'iny fa miresaka am'le hoe le olona mamoaka demonia hoe sy zay hoe mamoaka demonia rehetra areto za de mitodika am'le hoe fifoazana sandoka am'izay
aka tena mahavoaka devoly anie le olatsy zay tena zao tena zao sy zao sy zao zafady misy tantara anankiray marina ty nenako tao Antsirabe pray vodirindrina aminay zalahy niara nilalao tamiko zany tamy fahazaza ka izy ireo moa tsy afenina fa mpilalao ody ny ray aman-dreniny de indray andro tsy rony tsy vety reo le zalahy miara milalao zay mihetsika devoly le boy kely de rehefa nihetsika devoly de noentina any an-trano malaky zareo moa efa mahalala an'le izy de afaka tsy haiko adiny firy iny izy verina any ohatrany tsy nanino de nantany moa zay mpinamana hoe fa ahoana le sy natao an'lahy mbola tadidiko ta mbola tsy mpiandra tam'zany de zao izy nataon'ny ray aman-dreny anay de misy olona mpitaiza tonga teo de raha fijerinao azy zany de hoe navita namoaka an'le devoly ve le olona non ny fandamina izy araky ny teny Jesosy hoe tsy mahay miady an-trano ny devoly ny fandamina izy de natao zay ilamina zany hoe mipetra zay misy nylazana azy hoe mamitsaha ao anareo de namitsaka olo izy ary eo no mahavoafitaka ny maro le olona ohatrany hoe lazainao fa demoniaka izy fa afaka le olona non mamitsaka tsara ao izy de ny fandamina izy samy izy hoe aza mikorotana loatra fa aleo nareo ao ihany de tsara plasy eo izy ka tsy hoe rehefa mamoaka demonia le olona de ozana hoe avy amin'Andriamanitra koa izy mila zana toetra ny fanahy miresaka fifoazana sandoka ihany tsika ity no tena mandripaka am'izao fotoana zao raha fijeriko azy mandripaka ao anatin'ny fiangonana tsy miteny avy any ivelany ao anatin'ny fiangonana ary tonga am'le tenin'ny soratra masina hoe enina de l'olom-boafidy aza ho voafitaka sento aminy teny an'izany satria vao tsela na eno vaovao maro hoe mpanompon'Andriamanitra nestimeko lasa tam'ireny mouvement sandoka reny tena tsy napoziko mihitsy de sady mangovotra mitorakovitra hoe za Jesosy par rapport an'ireny mpanomponao goavana reny mba iza moa nefa reny aza tratra satria inona ny antony matanjaka be le appât du gain mamona miteny ny vola am'izao tompoko lahy sy tompoko vavy izany ary ampandoa lehany io mihitsy hatramin'ny ngezalahy ny finoana aza misy de misy ny fifoazana sandoka mampiasa vola hamitahana ny fiangonana fa inona ny tena ampiasainy magia zazao mihitsy na vavolombelony zany raha aman-dreny mitondra ny zanany teo aminay hoe mba metra ho tanany ty zanaka ty fa noentinay tsy tonoko ny anaran'le toerana fifoazana malaza be zany tamy fotoan'andro ny tao Antananarivo tao lasa dala le zaza demoniaka ranomasona an'le reniny teo aminay maty aho hoe maty ny zanako hoe fa naninona ny zanako hoe de natao moa ny dinika natao ny fanadiadina fa nataonareo iny izy fa nisy iny de rehefa nandeha ny resaka de nisy nanomboka nisy hoe de nisy sariny ilaina ao ny sariny fa mila zao sy zao atao ina ho any sariny fa ngao a Jesosy mila sariny olona rehefa mamoaka demonia ka hoe ilaina ozy le pastera tonga de zao hoe ajanony deny zao ajanony deny zao nesana am'izay le zaza nietsika tiako tenena aminareo tsy ampy ny olona tsony ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka sy ny fametraha-tanana fa mila fangarony mila ampiana zavatra hafa zay le fifoazana sandoka ity mba sotroy kely ampiarahana am'le zavatra ary misy fombafomba rahana apreto ny labozia dia manaovan'izao dia rehefa makasy de mitodia makary de fa maninona Jesosy tsy aizany Jesosy mampanao an'izany ny olona koa moa efa tratran'le poritra mahazo ny zanany sy mahazo ny fianakaviany de manao raha vao mampiasa ivelan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka tompoko
ary ny fametrahan-tanana de efa tsy izy zay. De mety hiteny anao ka iranona ne satria mety malaza be le olona ara-panahy. Mialatsiny aza mijery CV na izaho raha mana tombotso Jean Luc ety aza raha pito tsy miteny aminao hoe rehefa mivavaka ianao de après tony labozia anao de tazomy eo dia manaova tory impito manodidina ny sezanao ohatra sanatria zany miodina impito manodidina ny sezanao ianao de avy anao misotro rano de avy anao mamaky verset anankiray de avy anao mandongalika de avy anao mifixe point anankiray eny amin'ny rindrina de avy anao manao rano izay an-danitra impolo de avy anao miodina indray satria ve zany tena an'izay de tsy maintsy marina. Eno izy lazay no ny soratra masina ary amarina ratsoratra masina. Aza mandeha amina hena maso hoe kariane ka olo mpanompon'Andriamanitra fatadazy io foana ho any mahavoatsika zay zao efa tratran'izany nisy fifoazana anankiray sandoka zay sotononoko anarana eto tam'izany roboka tao daholo ny fiangonana ny akamaroan'ny fiangonana na FLM io na FJKM io be ny tao de za hatramin'ny voalohany tsy resy lahatra tam'le izy mihitsy misy zavatra mitike de nefa moa tsy tonga de afaka manao jugement ianao fa mbola anao hoe aloha adiadiana tsara de nangataka fionana tam'le olona nanorina le izy za moa mba te iona aminazy de nampionana taminy ny impressionko voalohany niona tamin'ny olona io mbola any ny olona io fa tsy tonoko anarana eto de zao ny paoziny mijery zao jery izy jereny ambony ambany ohatrao avec un air hautain orgueilleux tompoko za hoa mba te hiaka dinika aminao kizany eretra io fa tratra koa ty ahoana anao zay fa zao ny paoziny de ho azy zany de zany ça sent mauvais satria nahoana za zany de mampita foana am'ireny mpanompon'Andriamanitra tany aloako reny tany alohantsika reny mba fantatro a de neny lava za tsy mahalala ny hafa tadidiko mbola zaho miditro amin'neny lava zany ianao tompoko ianao matahotra hoe hoteneniny lava eto daholo ngamba ny adalako rehetra zay foana moa ny réflexion olo tsy hoteneniny eto daholo ve ny momba anahy tsy voalohany indrindra aloha mipetraka amy tany izy mandray anao manaja anao na zaza vao roa taona ianao na jentilisa matevi-koditra ianao na vehivavy mijilajila ianao na jilamboto ianao na izy ianao miditra amin'neny lava tena ataony hoe tompoko salama tompoko kory ianao tompoko zany tonga de mandona ny sainao hoe ty vehivavy ty ve manaja be ato zao nefa zaza zao mipoziko eo zany ny premier contact de efa hitana hoe misy zavatra tsy milamina ina le tsy milamina eto le fanetretena ny mpanompon'Andriamanitra manana famezam-pahasoavana tompoko de tena manetry tena tsy mipoerapoera tena mametraka ny tena ny faran'izay ambany keo zany de fa ho zao hoe tsy matomatok'ololo ty zalahy ty de avy eo mbola nitoizana aloha ny resaka de ho za hoe ianao ve hoa tompoko manaiky ny fitezan'ny fiangonana ka maiky ny asan'Andriamanitra tsy miandry zao eny tompoko fa zaho mba teteny aminao ihany fa namaky ny tantaran'ireo ray aman-dreny toby reo anao zany neny lava zany ho fa taty amy taona 320 vo neken'ny fiangonana ofisialy tamy fanehoam-panokana azy fa talohan'izay zao izy niasa marina tokoa zany hoe tsy azo sakanana kanefa nanaja sy nanaiky ny fandaminan'ny fiangonana izy na de tsy rariny aza natao azy na de tsy rariny aza natao azy ary zay toetra ny mama zay hoa no nahatonga ny fiangonana resy hoe ty vehivavy ity izy anaovana azy nenjena natao nosorapotaka
natao daholo zay natao azy fa izy mandefitra nangina babo ny fiangonana babo ianao a lamina tsotra ny napetraka fiangonana aminao hoe mila zana toetra ianao a mila tezana amina fiangonana ianao a any amy toby ianao a mila atao an'zao tsy maika be honiny jesosy tsy mila an'zany ha ka hoana moa zany hoa jesosy ny andro 3 taona vo nanao ny ministerany jesosy any andriamanitra e mba fantatrareo moa maninona jesosy 3 taona vo nanomboka ny asany fa nanisy tsy nanomboka 18 ans mba valio eto nge zay mahay an'izay jesosy andriamanitra fa naninona jesosy tsy nanomboka ny ministerany tamin'izy 18 ans efa majeur ane zany 18 ans zany fa maninona izy ny andro 3 taona mba valio kely hoe izy mety mahalala jesosy eto nyresaka andro kely ary a sao de misy mahalala pourquoi jesosy ny andry ny faha 3 taonany vao nanomboka ny asa ministerialiny misy malala ve andro kely ary reo tsisy iny ary mba tsy alany fotoanatsika de ho valiko ary fa matorana ma fa tsy zay loatra misy valiteny précis le izy azavaiko le izy ary mba tsy aelatsika satria manao ny asan'andriamanitra satria nahoana ny manao ny asan'andriamanitra 3 taona age canonika jiosy zay ny valiteniny 30 ans age canonika jiosy vo mahazo mandray fitenenana en public ianao zay natonga ny jeremia ny teny hoe mbola tanora aho ka tsy mahay miteny satria i jeremia ny mbola tsy nafenao le age canonika le 30 ans 3 taona ny jiosy vo mahazo mandray fitenenana en tant que raby na en tant que hoe mpapinany na en tant que hoe mpitondra hafatra jesosy azy andriamanitra tompoko nanaiky ny lamina napetraky ny fiarahamony mpivavahana jiosy araka ny teniny tamy jaona mpanao batisa hoe ekeo ihany aloha ankehitrio mba hatanteraka ny teny fikasana raha izay no apety ny asa tsy maninona miandry ny 3 taona izy tsy hoe zay izy vo nazo pouvoir efa andriamanitra izy zay lay hoe age canonika donc zany hoa raha tena jesosy no mampiasa anao manaiky ny lamina apetraka koa ianao de hoy ny boky tiako loatra le fe verset ny jakoba zay voaraiko tamin'ny efa maty moa izy tao manakara tia ny apastora abinera mihitsy zay andiny tsoratra masina zay ary markia tamy fiainako mihitsy hoe izay nahazo fahendrena avy any ambony de mora lamina averiko indray zay nahazo fahendrena avy any ambony mora lamina ry mpiandro malalako isany nahazo fahendrena avy any ambony ve ianao ny afatarana fa nahazo fahendrena avy any ambony ianao mora lamina ianao problema isika rehefa voatokana tsy misy olo afaran'zay mibelo sy be mokondo sy rebelle mihoatra noho tsika aza mifampibaikobaiko fa samy mpiandro tsika zao a samy olo mbaositra samy olo mbaositra de alors ka tsy aza mifampibaikobaiko aza mifampiteniteny fa samy mpanompon'andriamanitra tanareo am'izay le izy zay nahazo fahendrena avy any ambony de mora lamina zay ny amin'iny ka izay ny problema atao ary ao am'le fifoazana sampoka de miankina am'le mpitarika sy le mpanorona azy ny zavatra rehetra tsy avelany ho indépendant spirituel mihitsy ianao tsy anana fahaleovatena fa miankin-doha aminy foana
zay ny am'ireny fifaozana sandoka reny. Nefa ny tanjona dia ny zanak'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra tokony ho lasa mpitarika, leader, arelatra daholo. Fa raha mbola miankin-do foana am'le mpitarika anankiray iny tsika de tsy mandeha ny asa. Za miteny aminareo, na misy mpiangona ray alina azy ao aminareo, nefa ny fiangonanareo tsy mampiofana mpitory-teny, ataotsika hoe eo amy 100 fiangonana maty zany. Mialatsiny raha miteny an'izany. Ka ny mpiangona aminay ane pastera misy ray alina le. Zay ne impito miditra isan-kanalady. Rakitra aminay ne 50 millions ndray anah de tsy zany tompoko ny maro-drefy. Fa ho zao hoe firy mpitory-teny aminareo. Ary velona tsara ve ny fitorena filazantsara? Iza ny tena afaka mitoro filazantsara? Sady miankina amin'ny olona ray sy roa foana. Mazava ny baiko Jesosy, ataovy mpianatra, faire des disciples. Ny fiangonana zany dia tsy mouton de panurge, hoe manara-dre ny rano hoe iny de ary dadapasy de manaraka, makary ana de mandeha makany, makany de mandeha makany. Ny tanjona dia ho lasa mpitarika ny kristianina tsirairay. Raha tsy mahakatra an'izay objectif zay ny fiangonana de fiangonana en danger izy. Satria mety tena mahatakatra piky farany ambony le fiangonana hoe tena ao anatin'ny heriny. Fa saingy zao miankina amin'ny olona ray roa sy telo, de rehefa maty ny ray olona sy telo tonga de totona le fiangonana na le sampana. De eo am'izay, tamin'ny andron'ny anina aloha nahafinaritra. Zay moa le ifanao azy. Tamin'ny andron'ny dada Torana aloha hafa ihany. Tamin'ny andron'ny neny toa. Satria reny nampiasain'Andriamanitra. Ary enao sainao le mpanara-dreny rano fotsiny. Rehefa maty Mosesy de nitsangana Josoa. Fa tsy hoe de misentosento hoe lasa Mosesy, nafinaritra zay ny fipitana ny ranomasina mena zay. Nafinaritra zay lova folo zay nampisehoan'Andriamanitra ny heriny de vitatreo. De inona ny dikany? Maty tany anefitra daholo ny mpiainany Jiosy. Fa nanangana any Josoa izy. Ary zareo tsara fa Josoa efa niprepareny dès le départ tany Egypte. Efa nanomboka. Donc zany iadivatsika am'tony fifoazana sandoka, ny adivatsika am'tony église de réveil tony mila miformer mpiandraikitra matanjaka ny fiangonana. Fa ny problema tsy lezolezo ny mpiandraikitry ny fiangonana, tsy leader ny mpiandraikitry ny fiangonana. Eny mety filohana sampana izy fa tsy leader, mety dekonina izy fa tsy leader. Donc zany raha tianareo atanjaka ny fiangonanareo, tena mila mifampidinika mihitsy anareo sy ny pastora sy ny mpitandrina hoe misy programa ve atao amin'ny fiangonatsika hahatonga an'ilay olona reto ho lasa mpitarika daholo. Fa rehefa mipetraky zay programa zay, manana vision à long terme ianao hoe dans 10 ans tsy maintsy matafatsangana mpitory-teny matanjaka ohatry zao ty, assurer ny pérennisation ny fiangonana na le sampana na le mouvement. Fa tsy miankina amin'ny olona anankiray. Fa danger. Zay ny problème an'ireny église de réveil reny. Za minazy aminareo tsy maniry loza. Fa le jour maty reny mpitarika amin'ny église de réveil, mipakitaka io fiangonana io. Ty miteny aminareo. Nay mizara be debe am'izay zay satria zao efa misy mandrevy niadra mantsy hoe za andovan'io. Satria fa hitan'le chiffre d'affaires isan-kalahady eo. Ao anefa misy manao calcul raha vao lasa hoe pastera ihany de anany 4-4 iny. De le seza tsara tarehy be ao amy bureau pasteur iny ana ozana anankiray. De ty trano ty, za fa nahita fiangonana anankiray teo akaikin'ny tranonay teo Antsirabe. Nedivana hatramy seza plastika tompoko tao am-piangonana. Rindrina sisa. Nefa zany tamy voalohany roborobo zany, nyroborobo zany. Satria nahoana? Miankina amin'ny olona anankiray. Miankina am'le charisme an'le mpitarika. De rehefa tsy eo tsony ny mpitarika iny bye la compagnie. Zay le problème. Ka nia zay ny afatry hoe tsy de hoe amely olona ny tanjontsika eto fa ny hoe inona no ataotsika? Mba tsy ho tafalatsaka am'izany koa tsika fiangonana.
ekena fa hoe ny asan'Andriamanitra dia mifidy olon'Andriamanitra, misy olo manana fameazam-pahasoavana kanefany tsy maintsy mijery koa tsika ny toy ny asa. Amaranako azy dia ny dénominateur commun anana ny mpanompon'Andriamanitra tena manao ny asan'Andriamanitra de ny fanetretena. Hoe ny asan'Andriamanitra tsy miankina amin'ny irery. Mpanompo tsy mahasoa ihany zahay ozy Paoly, ny tokony nataonay ihany aza ny nataonay. Zay ry havako hoe ny mba noman'ny mpanomponareo tamin'ity hariva ity, ny afatro zany de zao hoe ianareo ambadiky n'io écran io eto anoloako eto zao 80 nisy anareo manaraka eto. Raha mba ianareo 20 reo lasa mpitarika daholo any amin'ny fiangonana misy anareo any. Zay ny antom-pisiany Erzely Voatsinampy. Hahatonga ny olon'ny fiangonana ho lasa matanjaka, andro iankinan'ny fiangonana, tsy ho rebireben'ny olona amin'ny karazana fampianarana etseroa, ary ho lasa leader. Zay ny fanirinay. Ary afaly any mare hoe ranona neone tao amin'ny Erzely Voatsinampy neone lasa mpitandrina ry anany oa. Afaliny zany. Ranona neone ka lasa mpitarika mafana fo amin'ny fiangonana ao ananine. Zany ny tena izy tompoko. Milanao ny fiangonanao. Tandremo sao de mafana fo any ivelany fa ao anatin'ny fiangonana mangatsitsika. Ao ny fiangonanao no ijoronao, ary ao no iasanao. Asehoy. Izay mahampianatra ny tompo anao zay. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra. Zay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy mandrakizay. Amen. Amaranantsika ny fotoana dia ity hirany vonjy ity hoe toroy ny vaovao mahafaly any amin'ny ny olona rehetra ho mpitarika daholo tsika rehetra reo. Toroy ny vaovao mahafaly. Vita zay dia faranako amin'ny vavaka izany. Sila na mo ni anufa, nakutana.
Isaranao ndray zay Jesosy eo nandreny afatra zay omeno anay tam'ty takariva ity. Iranao zay hitondra ny vaovao mafaly eo anivon'ny fiarahamonina misy anay marary. Marary difotry ny aretina hatrany an-tampondoka hatrany am-paladia. Marary koa noho ny fisian'ireo karazana fampianarana maro samihafa. Marary noho ireo zay mamitaka ny ondronao amy saim-petsin-daliny Satana. Izahay nefa dia variana fotsiny manenjika sy mikritika sy miteny hoe tsy mety ny zao tsy mety ny zaroa, nefa tsy manao, tsy mandeha, tsy mamita ny iraka zay nandrahanao anay, ka dia manao arazatom-pandriana fotsiny eto, misentosento fotsiny eto, fa mazava ny tenao mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Vitanay ve zany tsopo? Tsy vita. Lozanay variana amin'ny valindrianay fotsiny zay mampetipety ny fiainanay. Adinonay lay fanamby zay fanarahana taminao. Ka dia androany zay anavao izany indray. Ary ho tahaka an'ilay afo mirehitra napetraka ao tany atinay tamin'ny voalohany, tamin'ny antsonao anay no hamahananao anay amin'izao sisa izao. Karaha nandeha maily ray zay teo aloha de tereonao handeha maily roa, satria be ny andro tsy nanaovana ny asa izay. Taio ny tsirairay satria na de eo aza ny hafanam-po de mety miareraka ny ampandehanana eny any, tamotitra eny an-dalana eny any satria olombelona nofo sy raha. Kanefa rehefa entananao no miazona dia enao no miatoka araky ny tenin'ny mpanomponao hoe mahatoky izy na de tsy mahatoky azy izahay. Misaotra Jesosy, ny dera ny laza ny voninahitra. Ho anao rery any zay anao hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho anao mandrakizay. Amen. Rahasoa atsika rehetra de samy tain'Andriamanitra mahay fahabe amin'ny asan'ny tompo. Ty mame fotoananao ndray ara-pitso maraina amin'ny avitokana raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.